Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Ho fitsarana tsy mitanila tokoa ve no isy eto Madagasikara na ho mpitsara-pandika ny voalazalalàna. Valiteny andrasany maro io manoloana ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena vahiny ankehitriny. Mandika ny voalazan'ny lalàna ny fitsarana raha toa ka mahazo ny certificat de nationalité malagasy ny filoha Andry Rajoelina ho ireo solombavambahoaka. Miantso ny FFKM hitarika ny CNI sy ireo androm-panjakana samihafa hiverina anatin'ny fanarahan-dalàna sy fahamarinana amin'ny fanomanana ny fifidianana ny kandida ho filoham-pirenena ajo Andriana Narvelo androany. Nandritra ny andro faharoa ny fihaonam-be nasionaly karakaran'ny FFKM eny Mandrimena. Maro loatra hoy ny fanazavany ny tsy fanarahan-dalàna hita ary mbola mitohy amin'izao fotoana ka antony tokony hijerena azy ahazoana fifidianana madio sy mangarahara rekeny rehetra. Tsy mbola niroso tamin'ny fanomanana ny listireo birao-pifidianana ny CNI manerana ny Madagasikara na efa nanomboka aza ny fanontana ny kara-pifidianana araka ny nambara ny filohan'ny CNI androany. Ity fanapakevitra ity izay tsy manara-dalàna araka ny andian-dalàna fa 520 amin'ny lalam-pifidianana laharana 20 sy 20 tsipika ohatraohatra 8. Misy telo hatramin'ny androany ireo kandida efa nahavita ny nanatitra ny antota taratasy filatsaham-pifidiana teo anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Hatreto ny kandida Parena Auguste avy amin'ny antoko tsara tahafina irery any no efa nahafeno amin'ny atsakany sy andava ny antota taratasy rehetra ilaina sy efa nahavoaloha ilay caution mitetina 200 tapitrisa ariary. Any ivelany any Gabon ny farina tamin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika putschiste omaly ny famoahana ny voka-pifidianana filoham-pirenena izay nalany indray ny filoha gabonais Ali Bongo Ondimba tamin'ny salanisa 420 faingo 420 isanjato manda fahatelo ho an'ity filoha gabonais ity raha efa nitondra nandritra ny 420 taona ny firenena gabonais ny tenany. Antony nanafoana ny tafika gabonais ny fifidianana filoham-pirenena nataony 20 aogositra lasa teo sy ny valim-pifidianana nivoaka omaly. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Angafaliana tamiko lasety mikobabo nisy zay ny tokantrano amin'ny ity aly ny fatelopolo ny volana Jolay taona 2024 ity aterina ny araba ary manasanao mpitiavana anaraka ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany hanomboana ny fotoana ary dia anao andromaso amin'ny fifidianana filoham-pirenena malagasy ny FFKM isy ny fifampitokisana bebe kokoa amin'ny asa sy ny andraikitra rehetra momba io fifidianana io ve no antony nitondra anjara biriky lehibe hatrany tamin'ireo heverina olana saribahana tamin'ny raharaha politika teto amintsika ireo ray aman-dreny ampanahy ireo heverina fa toteny izy ireo ary miteny ho amin'ny fahatsarana araka ny hiraka nampanaovana azy sy ny matoa andahatsoratra arahantsika androany. Hiditra lalina amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ny FFKM. Andromaso FFKM no iantona azy. Anao ilay atao hoe vigilance ity rafitra ara-piangonana melipatrana manerana ny nosy ity. Manana ny fahaiza-manao izany raha teo ny FFKM satria misy fiangonana spino ao aminy any amin'ny fokotany rehetra manerana ny Madagasikara. Hatrany ny elakelan-trano rehetra any isy andromaso io fifidianana io. Efa misy délégué d'office zany any FFKM. Toteny ireo ray aman-dreny ampanahy ary manaraka hatrany ny toromarika omeny ireo mpino ao aminy. Matery ny lalan'ny mpanao osoka sy ireo zatra manao doublon izao fandraisana andraikitra ataon'ny FFKM izao. Hita teto hatramin'izay fa ireo kiondalana tsy maintsy nakana fanapahan-kevitra goavana teto amin'ny firenena dia saika anisy dia tanan'ny FFKM avokoa. Mandray andraikitra amin'ny maray aman-dreny azy izy ireo rehefa misy ady hevitra mety anano sarotra ka hiteraka disadisa sy tsy fidividikevitra lehibe ary mety hitarika olana ara-politika. Efa manangasanga ve izay sary izay sa efa anatiny mihitsy? Matoa ny FFKM efa amin'izao dinika sy fiaraha-mifanakalo hevitra izao ary anao andromaso mihitsy.
efa ilaila ihany na ny manana azy ity ary izao tonga amin'ny asa sy andraikitra lehibe izao. Marobe ny miambokevitra amin'ny FFKM ary naneo firaisan-kinina sy firaisan-tsaina. Tsy miala amin'ny voasoratra ao amin'ny filazantsara na ny evanjely ny FFKM amin'ny fanantanterahana izao asa izao sy atrehana ny raharaham-pirenena. Vetesina hatrany ny hoe fifidianana mangarahara, madio ary ekeny rehetra. Andrimaso no atao hiatrehana ny ayay amin'ny CENI sy ny ACC sy ireo préfet sy ny chef district rehetra ary ireo lehibe ny fampianarana sy ny fahasalamana izay ampiasain'ny mpitondra fanjakana anaovana tsindry rehefa fotoam-pifidianana. Andrimaso FFKM dia andray andraikitra feno hiatrehana izany. Fa mbola andrasany rehetra ny momba ny zoam-pirenena tokana. Zoam-pirenena frantsay ananany ny filoha Rajoelina. Anao ahoana io? Voalaza rahateo fa tany-tandalana ary mivohy ny fanjakana tsara tantana i Madagasikara. Eo ny tandroka aronivozona. Io koa ny FFKM ijery marina ny tena tombontsoa ambony ny firenena. Manoloana ny fananany filoha Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay namoaka fanambarana iombonana ireo antoko politika maromaro ka nananga ireo tompony andraikitra rehetra tsy iretsi-kombakomba amin'ny mety ho fanjikan-dalàna sy ho sary-piaro amin'ny asa sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka taminy. Miantso ny vahoaka malagasy ihany koa ijoro sy hiaro ny fiandrianam-pirenena. Filohan'ny antoko politika maro no nanao soni ity fanambarana iombonana mikasika ny zoam-pirenena ananany filoha Rajoelina ity izay mivaky ho toy izao. Mazava ny voalazany lalàna momba ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy ka tsy afaka mirotsaka ho fidina ho filoha-pirenena intsony ny filoha ankehitriny. Tsy vitany hoe fandikana lalàna fotsiny ihany izany filoha-pirenena mizaka zoam-pirenena vahiny izany, fa efa famitana ny vahoaka no ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny fahamendrehana. Tsy afaka natanteraka ny andraikitra taky ny lalam-panorenana iarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena izany fananana zoam-pirenena vahiny izany. Rehefa tonga ny fotoana ilany izany dia naniza no arovany marina ny an'ny firenena nanjanaka sa ny an'ny malagasy. Mitaky famatorana ara-moraly tsy maintsy ajaina farafahakeliny izany andraikitry ny filoha-pirenena izany. Noho izany manainga ireo tompona andraikitra rehetra na olom-boafidy na olom-boatendry na sivily na miaramila izay nampindramina fahefana tsy iraitsi-kombakomba ny amin'ny mety ho fandikan-dalàna ary anaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho saro-piaro amin'ny asany sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka aminy. Miantso ihany koa ny malagasy tsy ankanavaka ijoro sy hiaro ny fiandrianam-pirenena. Ho fitsarana tsy ny tanila tokoa ve no misy eto Madagasikara na ho mpitsara mpandika ny voalaza ny lalàna. Valiteny andrasany maro io manoloana ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena vahiny ankehitriny. Mandika ny voalaza lalàna ny fitsarana raha toka mahazo ny certificat de nationalité malagasy ny filoha Andry Rajoelina ho ireo solombavam-bahoaka. Fanadihadiny Henri Florian. Ho fitsarana mpanara-dalàna tokoa ve no misy eto Madagasikara saritsy? Afaka 7 andro no ivaly izany fanontany napetraky ny mpanara-baovao izany. Manoloana ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena vahiny izay tampoko hita pirenena ary tsy misy tsy mahalala izany eny hatrany ivelan'ny nosy aza. Eo ampelantanan'ny mpitsarany raharaha ankehitriny ho sahy andika lalàna ve izy ireo sa tia hampiatra ny voalazany lalàna ho ny solombavam-bahoaka Ivanga Indrano. Ny mpitsara moa zany dia arak'izay anaran'izay dia anazy ny fitsarana fa ny tena tompon'ny fitsarana dia ny vahoaka malagasy sy ny tantara ka ny rarina dia samy tsika ho velonaina ao anatin'ny eninandro dia ho hitantsika eo hoe aiza ho aiza ny fahamarinana eto Madagasikara, aiza ho aiza ny fitazomana ny fepetrana raketiny lalàna eto Madagasikara, aiza ho aiza ny fahaleovan-tena n'izany fitsarana zany eo anatrehany tsindry maro samihafa. Ary eto dia miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mba ampahery an'ireo mpitsara izay miezaka ankehitriny hitantaratra mijoro amin'izay fahamarinana izay fa raha tsy izay dia efa ela ihany efa nivoaka izay certificat de nationalité izay fa raha ny vaovao eno dia misy ny fijoroan'ny mpitsara n'izao fotoana izao fa raha misy kosa noho ny antony izay izy rery mahafantatra azy ka iroso amin'izay fanomezana certificat izay dia tsy izahay ihany fa isika malagasy iray manontolo no iray isitona ny lesona anatrehan'izay mpitsara ohatrany ahoana no afaka amoaka an'izay certificat de nationalité izay. Raha araka ny voalazany lalàna izay tsy misy tokony azo androitana azy tsy ho afaka mirotsaka ho fidina intsony Andry Rajoelina noho ny fizakan'ny zoam-pirenena frantsay tanteraka ho ireo mpahay lalàna. Efa mazava be ny article 42
ary article maleo teny iny sy mazaka tena fa tsy hoe miankina amin'ny article hafa zany fa izy nololarana amin'ny article mikasika amin'ny nationalité izay angatahana io ny zavatra tiako tenenina fotsiny hoe fangatahana tsitrapo zany hoe olo efa manana karapanondry efa manana efa maleo teny tsy miankina mandreniny intsony fa izy no mangataka dia everina fa efa fanisorana sady zay endrika mandeha makany amin'ny sitrapony analany maso-pirenena nananany teo aloha zay fotsiny le izy ary tiako olazainy hoe tingy fiandranam-pirenena no resahana raha ny tena mariny filoham-pirenena no resahana zany miaro ny tompontsony malagasy rehetrarehetra 30 millions dimampolo tapitrisa zay zany no zava-dehibe no zany manana didy mavesatra izy ary nininy amin'ny lalam-panorenana izy hanatanteraka zay tompontsony amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy rehetra. Efa sasamiary ny daty ny fahena ny volana septambra io araka izany ny rehetra amin'izao fotoana izao ahitana ny marina momba ity raharaha ity raha ny ankom-baovao voaray nametraka fitoriana momba ny fizakan'ny Flo Andrajoel ny zopirenena frantsay ny ekipa ny Faniriso Ernaivo ary nanatitra ny notification an'io fitoriana io teny anivo ny ministera ny fitsarana saingy tsy noraisany ity farany izany tsy fantatra mazavatra eto no antony tsy nandraisan'izy ireo io notification io raha ny fanazavan'ny mpitory manaraka ny dingana rehetra tsy maintsy arahana momba izany izy ireo araka ny voalazan'ny lalàna ny ministera no tsy manara-dalàna raha toka sy nandray ity notification an'io fitoriana ny Andrajoel io andrasana araka izany ny mety hotoyny ity nationalité ity izay tsy mbola afaka mbavany maro ankehitriny na izahana takonana amin'ireo karazan-javatra maro samihafa. Manodidina izay trano dia tsy tokony hitondra ny firenena intsony ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao no ny fananany zopirenena frantsay sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ho ireo tantsaha sy ponina aovakina karatra miandrana fividianana madio sy mangarahara ny vahoaka fa tsy toy ny fividianana izay natao teo aloha izay feno alabato andrinirina ndria miarisoa kolo Antsirabe. Anisan'ireo resaka tsy afaka ao an-tsain'ny vahoaka malagasy ireo mpanara-baovao ara-politika amin'izao fotoana izao no mahakasika ny fananany filoham-pirenena amperinasa ny zopirenena frantsay maro ireo mininikipy sy mamono afo tanteraka tamin'ity raharaha ity hoy ireo vahoaka nanionevy ny teny an-dalambe izay sendra tafaresaka taminay mpanao gazety teto amin'ny fatrofakina karatra tsapa sy hita fa tsy misy ihany koa ny andraikitra izay nondraisy ny HCC manoloana iro raha io. Ohatra manana zopirenena firenen-kafa ianao raha amiko tena tokony tsy hirotsaka hitondra firenena ianao zany raha ohatra tena hirotsaka filoham-pirenena malagasy tokony malagasy tokana fotsiny fa tsy manana zopirenena hafa fa raha vena ankoatran'izay tokony tena tsy mba azo mitondra firenena tsony zay ny zany tena hevitra fa tsotra mampalahelo be satria ohatra ny any amin'ny firenena lefa le mandroso be ohatra États-Unis, France sy ana manda anankiray ihany fa tsy hoe hifandrombaka hoe mbola hiady seza zay moa tsy mampalaza antsika kontinanta mainty afrikana mifandrombaka seza miady seza foana Ho anay Tatsaha zao dia zay mipetraka amin'ny mahatatsanay zay mamokatra fa hoe naturaliser président dia mizaka ny zopirenena frantsay very malagasy azy izy ary ny tena tompona andraikitra amin'izay ary nahoana raha nanao dépôt de candidature izy nahoana ny mbola voaray ihany izy nanome an'le certificat de nationalité malagasy azy andraikitra izy daholo zany rehetrarehetra zany eto amin'ny firenena marina hoe Tatsaha zay fa zay koa mba manara-baovao dia lasa mitady ravoravo-tanana zany zay hoe na inona zany nahoana atao dia tsy maintsy io ihany ve sanatria no eo fa raha zao fitondram-panjakana zao zany ohatrany hoe manao resaka mona sy marenina tsika. Ilaina ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny tany sy firenena ho hiatrany ny fanehoan-kevitra ireo vahoaka teto Antsirabe ireo fa tsy atao toy ny fifidianana izay efa nisy teo aloha. Tsy tokony hilatsaka ho fidiana intsony ihany koa ny filoham-pirenena amperinasa ary tokony ho tonga saina amin'izay isika malagasy rehetra manoloana izao zava-mitranga eto amin'ny firenena izao. Koa sy angatahako amin'Andriamanitra dia ho tanteraka izy io fa atao fifidianana mangarahara mia tena tonga dia voisiko mihitsy aza asiana alabato io mantsy mampalaza antsika eto Madagasikara mpangalabato sy sasany efa teo dia rariko zany aza mangalabato fa atao mangarahara amin'ny fifidianana indrindra atsidika kely resaka CENI sy ny HCC taovy mangarahara fifidianana to zay tena voka-pifidianana madio no aoka hivoaka fa ny HCC zany indraindray sao dia ozy be dia efa misy zavatra hifanarahany amin'ilay filoham-pirenena alefako zay vao mandefa ilay anona dia tonga dia alo izy hirotsaka any ozy ny HCC ny eritrereto mantsy zany amin'ny resaka hoe malety marina fa be ny zavatra vitanao nefa kosa aloha dia miasa ny orina indray dia zavatra tsy vitanao ka zay no mampalahelo hoe hitady toerana hafa indray hitady fomba hafa indray ahafahana hitazona le toerana fa tsy mba mipetraka fotsiny hoe mba ampy zay hitako hoe hitady hevitra very zareo anaovana hoe tsy maintsy hirotsaka
fa amiko tsy tokony hirotsaka ntsony fa zay no zao hoe mba mahalalany iony raha hoe ara-dalàna ny dossier amin'ny président amperinasa maniry mihitsy anilatsahany amin'izay ho hita eo mantsy mivato azo ke fantatra mihitsy tsy nangarahary fa maniry aho hoe ilatsaka izy dia ho hitatsika eo hita ohatran'ny président Erajona mampianina teo hita eo hoe firy mivato azo afatra zany ho tsika malagasy oziny ray aman-dreny mantsy hoe solavo ay amindry sokenda ahitsako tsy hoe lazain'olona le izy fa iraha mahita tsika izao zany ny fahasarotan'ny fiainana iraha tsika mahita izao zany ny fahaiza manao an'le fitondram-panjakana ankehitriny marina hoe tao le nanao an'le merci président fa aloha zany tsika rehetrarehetra mba samy andinika lalina ny atsika mety ho vita fa ny zanaka ny taranaka aoriana makaizy araka izany dia tsapa sy mazava fa manaraka akaiky ity raharaha ity ny vahoaka malagasy rehetra na dia eo aza ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao fotoana. Fa miantso ny FFKM hitarika ny CNIS ireo androm-panjakana samihafa iverana anaty ny fanaran-dalàna sy fahamarinana amin'ny fanomanana ny fividianana ny kandida ho filoham-pirenena Anjoandriananarivelo androany nandritra ny andro faharoa ny feonambe nasionaly karakarain'ny FFKM iny mandrimena. Maro loatra ho ny fanazavany tsy fanaran-dalàna hita ary mbola hitohy amin'izao fotoana ka antony tokony hijerena azy azo ny fividianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra. Ivo Richard. Mitohy hatrany ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny CNIS ireo androm-panjakana samihafa amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara. Santionany indray amin'izao fotoana ny mahakasika ireo birao-pifidianana izay isany nangatany antoko malagasy miaramiainga ny mombamomba azy efa ho 3 andro izay saingy tsy nahazo mpanazavana hatreto. Ahoana moa zany zao no ahafahanay manomana fifidianana ampilaminana raha ny birao-pifidianana anarany tsy avoaka mangarahara tamintsika amin'ny teny zao ary mbola hita ihany koa farany teo no hoe fanazavana ny etin'ny CNI no mbola ampidirana olona ao anatin'ny lisam-pifidianana izay lisam-pifidianana efa neverina efa nikatona dia mazava ho azy zany miteraka olana ihany koa zany amin'ny fanaterahana ny fifidianana raha izay manokana efa nahazo ny certificat d'inscription amin'ny liste électorale zany hoe efa mivoaka zany efa fantatry ny CNI misy ny bureau de vote rehetrarehetra efa mipetraka tsara zany voaja zany raha ny tokony ho izy ny lalàna kanefa maninona le izy ny tsy avoaka zay zavatra zay zany miteraka olana amin'ny fitantanana ny raha-pifidianana androany singa iray fotsiny zay fa maro singa tsy manara-dalàna hatramin'izao ny farany isaky ny misy fifidianana toy izao dia avoaka ny tetiandro ho hita ny olona rehetrarehetra hatreto aloha izahay amin'ny antoko politika dia tsy nahita ary nijery teo amin'ny sitan'ny CNI ny hoe inona marina ny tetiandro apetraka ny CNI amin'ny fanomanana an'ity fifidianana ity tsy nampahafantarina an'izaniza ahoana moa zany nahafantaran'ny olom-pirenena sy izay candidat ny fanomanana rehetrarehetra sy mangarara ao anivon'ny CNI. No amafisiny ity candidat ho filoham-pirenena ity ankilany fa tsy misy tahotra ny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny fanatikafonana ireo tsy fahatomombanana sy tsy fanaran-dalàna ataon'ny CNI. Ny azona fifidianana madio mangarahara no tanjona hoy ny fanazavana. Ny ompana betsaka tamin'izay fanatsarana ny fanomanana ny fifidianana izay araka izany ny sosikevitra narosony antoko teo anatrehan'ny FFKM androany. Teo ihany koa ny mahakasika ireo sehatra maro marary ny fiarahamonina malagasy toy ny fampianarana izay nitondran'ny antoko sosikevitra ihany koa. Ny antsoavo ataonay amin'ny FFKM dia ny hoe hitaritana ny rehetrarehetra mba hiverina amin'ny fahamarinana satria izay ihany no vahaolana hivoahantsika amin'ny krizy iainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao fa fifidianana eo ihany fa ny olana raha-piarahamonina koa tsy azo adinoina satria na ny rafim-pampianarana na ny fiveloman'ny olona amin'ny ankapobeny androany dia misaviritaka tanteraka ka tsy maintsy misy fiapetra raisina ihany koa mikasika an'izay satria tsy mitsahatra amin'ny fifidianana ny fiainam-bahoaka fa mitohy andavanandro ihany koa dia izay amin'ny antoko malagasy miaramiaina dia nametraka ny tokony hijerena farany sy aingana ny rafim-pampianarana satria io no avin'ny firenena rapitso sy ny fari-piainana malagasy amin'ny ankapobeny indrindra ny any ambanivohitra amin'izao fototonga ny vokatra ny ambanivohitra zao na lavanily na jirofo na ny vary zany hatretra zany mila homanina deny zao ihany koa fa tsy hoe vita amin'ny fifidianana ihany ary fikoanando toy izao dia tokony hidinihana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Niditra tamin'ny andro faharoa androany ny feonambe nasionaly
izay karakarainy FFKM ny mandrimena Andoharany fotsy. Filohana ny tokosy mpanao politika maro no tonga teny an-toerana ka ny fianoana ny fanehoan-kevitra izy ireo sy ny fandraisana ny sosikevitra ny fanatsarana ny sotram-pifidianana noho ny mpantoerana tamin'ny androany. Andrandra ny FFKM andray ny andraikiny ary ijoro araka ny hitsiny manoloana ny zava-misy mandidina ny fikarakarana ny fifidianana amin'izao fotoana araka izany ireo antoko sy mpanao politika indrindra ireo kandida ho filoham-pirenena nanatrika ny fihaonam-be nasionaly ny mandrimena ho an'ny kandida ho filoham-pirenena Tahina Razafinjoelina notindriny manokana androany tokony hitovian'ny rehetra amin'ny fampidirana ireo fitaovana ilaina amin'ny fampilezan-kevitra sy ny maro hafa. Fanampananjavana. Be dia be ny andraikitra satria izay le teniko hoe ny filoham-piangonana dia ray aman-dreny hajaina ary ny ray aman-dreny hajaina dia tsy mbola nisankitika na nanao ratsy filoham-piangonana rehefa nijoro tamin'ny famarinana izy. Zava-dehibe izay famarinana izay. Andao hikatsaka amin'ny famarinana ho amin'ny firenentsika. Mahalala izy nampahafantarina azy hoe izao le tena marina. Izao ny zavatra miseho ankehitriny tokony hijoro amin'izay famarinana izay. Eo am-pelantanany ny zavatra fangatahana rehetra ao. Ny filoham-piangonana ho tsy azo atao ininona rehefa mijoro. Anjaran'izay atraizana heverin'ny fahamarinana. Izay kosa dia nanipy fotsiny ny hevitra hoe atreto ary marina ny hevitra kosa aloha na tiana na tsy tiana. Matomony tena nanapa-kevitra ilatsaka tsy sanatria hoe anohatra ny hevitra teto fa dia izay no tenenina teo hoe tsy resaka daty izy ity fa matoa ny teny hoe vonina ilatsaka dia tsy daty angamba ny olana. Fa le izy tsy maintsy mivonina amin'ny zavatra rehetra satria ny stratégie hoentin'ny etsy ampita zavatra hafa mihitsy tsy maintsy mivonina amin'ny zavatra rehetra nefa marina tanteraka ny resaka andresana tato tokony ahemitra tokony halamina aloha maro be loatra le zavatra tsy milamina. Io napetraka teo ny dossier meko anareo dossier momba ny demande na inty izy teo fampidirana hélicoptère tamin'ny 13 volana aogositra napetraka ny antsika efa complet daholo ny taratasy rehetra ny ilaina napetraka tao amin'ny ACM efa complet daholo hatramin'izao zahay mbola tsy mahazo valiteny. Mbola tsy mahazo valiteny ka izay le teneniko hoe le inty izy teo le napetraka tao amin'ny FFKM moa izy teo mba alao hitovy daholo le candidat rehetra. Izany hoe manodidina an'izay fifidianan'izay hatrany isika dia tsy mbola niroso tamin'ny fanomanana ny lisitra ireo birao mpifidianana ny CENI manerana ny Madagasikara na efa nanomboka aza ny fanotana ny kara-pifidianana araka ny nambarany filohan'ny CENI androany. Ity fanapa-kevitra ity izay tsy manara-dalàna araka ny andian-dalàna fa 520 amin'ny lalam-pifidianana laharana 20 tsipika aotraotra valo fitiny koloina. Ny bureau de vote ny ny liste ny bureau de vote dia manana zay hay hatramin'ny 10 volana septembre. Zany hoe 60 jours izy io zany mialohan'ny élection ny tokony hoe ho fantatra daholo aiza ny bureau de vote dia firy le izy. Dia amin'le fomba fiasa zany tsy hoe hiandry ary amin'ny farany ny CENI zay vao hiasa fa dian'izao zany ny CENI dia efa miasa miandalana ao anatin'izay zavatra zay. Toy izay ny valiteny nomen'ny CENI raha nanontaniana mikasika ireo lamina amin'ny birao mpifidianana ampiasaina amin'ny 7 volana novambra ho avy izao mikasika ny fanotana ny kara-pifidianana amin'izao fotoana tahaka izao no navalin'ny CENI raha nanontaniana momba izany. Ka ny karatry ny mpifidy eny mbola eo mpanomanana le izy ny CENI malaky loatra re le fanamariny tsy aleo ve mba mivoaka aloha le karatra zay vao mandeha le fanamariny isaka eny efa mahita carte d'électeur mbola tsy namoaka anie zahay tsy namoaka zahay alao mba ho ivoaka le izy zay vao misy le fanamarina azafady. Tsy mbola voafaritra aza ireo birao mpifidianana manerana Madagasikara efa misy ny laharan'ny birao mpifidianana efa misy ny laharam-pifidianana raha loharambavao azo avy amin'ny candidat ho filoham-pirenena izay naka attestation d'inscription ny listra électorale ny fisian'io laharan'ny kara-pifidianana sy laharan'ny birao mpifidianana io izay midika fa efa nisy ny délibération nataon'ny CENI. Nilaza nefa ny CENI fa hiandry hatramin'ny 10 volana septambra izao vao andrafitra ireo lisitra sy toerana misy ny birao mpifidianana isaky ny fokontany janga izay mampanahy ireo mpisehatra sy mpanao politika ankehitriny manoloana io fomba fiasa ataon'ny CENI io. Manoloana ireo olana sy ayay amin'ny fanantanterana ny fifidianana madio sy mangarahara no nototosana androany famelabelaran-kevitra régionaly notarian'ny COI na ny commission de l'océan Indien sy ny CENI. Tanjona amin'izany ny afana manantanteraka zotra mpifidianana milamina eto Madagasikara amin'ity taona ity.
Tsy manana pouvoir de saisine na fahefana hitory any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany amin'ny fampidirana ireo olona tsy mbola tafiditra ao anatin'ny listy fividianana ny anivon'ny CENI. Anaovana lista additive indray ireo tsy tafiditra ao anatin'ny listy fividianana izay efa nifarana ny 20 Jolay lasa teo raha ny fanazavany filohan'ny CENI Andriamsedo Dama Androany. Ny Lakana Efson. Ny fahadisoana sy ny tsy fahatombanana eo amin'ny CENI no antony nanaovana fangatana ampidirana ireo olom-pirenena tsy mbola tafiditra ao anatin'ny listy fividianana eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany raha ny tatitra nataon'ny filohan'ny CENI Andriamsedo Dama Androany. Raha ny lalàna mifehy ny fividianana, ny olom-pirenena no tokony hanao izany fangatana izany fa tsy ny CENI. Manana pouvoir de saisine na fahefana afaka mitory ny CENI saingy tsy mipetraka izany amin'ny fangatana izay ataon'ny CENI amin'ny fampidirana ireo olona tsy mbola tafiditra ao anatin'ny listy fividianana. Fangatana izay napetraka izy ireo teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Karaha zany zay vao tonga taty ny fiche individuelle de recensement iny dia izay zany no nanaovanay le requête. Dia misy koa moa zany mba sendra lasaka rehefa nanao saisie ireo olona anay eny anivon'ny sida ireo dia efa nifarana ihany koa zany ny famahanana zay vao hita ity mbola tsy tafiditra tsy dia maro ane izy ireo tsy dia maro le izy fa miparitaka amin'ny district maro eto amintsika. Eo aminay zany eo amin'ny 10 000 mahery eo zany le izy any amin'ny district mihoatra ny 70. Misy tsikelikely zany isaky ny district. Mbola manzavizavo atreto ny fampidirana ireo olona ireo ao anatin'ny listy fividianana. Tsy mitovy ihany koa ny fanazavana omeny ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CENI. Efa mifarina ane le liste iny ane anaovantsika liste additive rehefa avy eo. Efa avoakan'ny tribunal ny ordonnanceny didim-pitsarana iny manan-kery avy dia miatra avy hatrany ny didim-pitsaranan'ny tribunal dia afaka tonga dia mampiditra an'izay ao anaty registre ny CENI. Mpifidy mahery ny 10 000 avy amin'ny distrika misy 20 no anaovana ny fangatana raha ny fanazavana ary manana 10 andro hamalina izany fangatana izany ny fitsarana. Ao ireo efa namaly ny fangatana ary mbola maro ihany koa ireo izay tsy mbola namaly izany. Miankina amin'ny fitsarana ny zavatra rehetra raha ny hanambara ny filohan'ny CENI hatrany. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe inona ny antony tsy ampahafantaran'ny CENI ny registre nasionaly hatramin'izao, inona ny antony hanafenana izany. Izany teto ao anatin'ny dokam-barotra fohy isika dia mivehana eto aorin'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Studio 58 manolotra anao New Raza. Fampisehoana ny sabotsy 9 septembre amin'ny teloratolakandro ao amin'ny CCSK Antanimeno. Itapakila hitanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny boutique masinina rehetra. Lasity hivandry isoraky accourdi Smart Tandubat masiny muzika akorondrano. Sponsor officiel Telma. Tonga indray ny aorita Yamaha amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafizitsika mitondra hery sy tanjaka. Yamaha, ilay aorita manampy anao hiatrika tontolo andronao Yamaha, misy tsiro vanille, fraise ary coco. Tsara natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yamaha, ilaiko tsotr'izao. Taverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny arahaba ary manasanao anaraka izany hatrany. Anomboantsika izany dia ny fanatsarana ny lalàna mifehy ny fividianana ihany no isorohana ny fanarotapahefana ataon'ny CENI na ny vaomiratra mahaleotena amin'izana ny fividianana hoy ny firaisamonim-pirenena. Miankina amin'ny listra izay avoazina tanteraka ihany koa ny RAL na ny révision annuelle de la liste électorale saingy hatreto tsy mbola fantatra mazava ny fanavaozana ny listy fividianana.
maro ny tsy fahatombanana mikasika izao fanavozana tanteraka ny lisy-pifidianana izao. Miankina amin'ny fanavozana tanteraka ny lisy-pifidianana na ny refond total nefa ny fanavozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy na ny RAL raha ny voasoratra ao anatin'ny lalàna. Ny lisitra amin'izay zany tsika zao izay nikatona tamin'ny 20 volana Jolay teo dia rehefa iroso amin'ny RAL amin'izay zany tsika zany hoe révision annuelle de la liste électorale dia iny amin'izay indray misokafana anaovana fanitsina zany hoe raha mahazo an'ilay hoe misy olona maty ohatra dia foanana atao anatin'ilay lisitra raha misy vaovao hoe tsy voasoratra teo aloha na hoe nahazo karapanondro dia indray miditra indray amin'ilay lisitra amin'ilay hoe RAL. Ny amin'ny RAL dia ny olom-pirenena indray no manantona any amin'ny raha-pokotany. Izy zany no manantona hoe mijery an'ilay anarany hoe mba mila ampidirina ato indray ny anarako ohatra raha sanatria ka tsy safiditra teo aloha. Fa amin'ireo fonty ny ratsamangaiky ny senia no manantona antsika any tokantrano. Zay zany ilay anisan'ny anankiray hoe mahasamihafa anazy roa. Dia ny RAL zany efa misy zavatra ny aingana. Iny zany ny tena mampisamihafa anazy roa, ilay lisitra tamin'ny refonte. Fa ny refonte indray miainga amin'ny tsy misy. Efa nanaovan'ireo firaisam-pirenena antso ny fanaovana ny lalàna mifehy fifidianana ialana amin'ny fanararaotapahefana ataon'ny seni raha ny fanazavana. Tonga nay nyteny ny safidy miteny zany hoe ny seni ihany anie zany manokatra manidy mivalide maninona fa tokony mba misy zavatra hojerevantsika anaovana hitsoroana an'ilay mety ho disadisa ampisehatra rehetrarehetra. Azadintsika hoe rehefa mamarana ny lisitra dia antsona ny etoko politika sy ny firaisamonim-pirenena. Fa amin'ny fotoana hatramin'izao zao raha ny fahalalànay mety ho diso fa raha ny fahalalànay hatreto aloha dia tsisy idirany ohatrany hoe zahay mpanara-maso dia manara-maso fotsiny mijery hoe io fa nisokatra na io fa inona fa le hoe le ao anatinao tsy afaka idiranay lalina. Dia ohatr'izay koa raha tsy diso izay ny etoko politika dia ireny nefany lalam-pifidianana ihany koa fa tsika mitondra fanatsarana amin'izay. Andrasana hatrany ny fanazavana avy amin'ny seni mahakasika ny lista additive izay atao amin'ireo olona tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana izay efa nifarana ny 20 Jolay lasa teo. Misy telo hatramin'ny androany ireo kandida efa nahavita nanatitra ny antota-taratasy filatsahako vodiny teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Hatreto ny kandida Parena Auguste avy amin'ny antoko tsara tafina ireriany no efa nahafeno amin'ny atsakasy andava ny antota-taratasy rehetra ilaina sy efa nahavoaloha ilay caution mitetina 200 ariary. Kandida fahatelo efa nahavita nanatitra ny antota-taratasy firotsahako fidiny teny anivon'ny HCC hatramin'ny androany ny kandida Parena Auguste avy amin'ny antoko tsara tafina. Izy reriany hatreto no nahafeno amin'ny tsepiriany ireo antota-taratasy rehetra ilaina eny hatramin'ilay vola 200 ariary izay sara ny firotsahako fidiny raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ho an'ireo kandida miisa roa efa nahavita nanatitra izany kosa tsy mbola tonga eo am-pelantanana izy ireo ny Rosia izay manamarina ny fahavitany ny fandaovana ivona takina amin'ny firotsahako fidina io. Nanamafy ny kandida ho filoham-pirenena fa tokony aseho miariary ny fahamarinana amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Iny zao vita zany le resaka momba ny fampetrahana ny dossier igny moa dia sisy zavatra nikianina eto dia complet sara misy dossier fa dia hiatrika ny manaraka amin'izay zany ny zavatra atao zao amintsika fanaovana ny fifidianana ity. Zahay moa zany dia resy lahatra efa hisy zany ny élection angamba sisy zavatra ategna insono hoe hisy transition na misy ino fa dia araka ny tenin'ny président ny FFKM omaly dia hoe aoko ny famarinana ansaka amin'ity élection ty. Marina fa misy zavatra tsy tomombana be dia be ny zavatra tsy tomombana nefa sy misy fifidianana ihany nafasika mivoaka amin'izao fa sisy hoe filaharana amin'ny arabe na hoe andeha transition zany intsony dia izay zany nahatonga anay tonga eto nagnatitra n'ity dossier nay itsika dia magnatena zahay fo avokoa ny sasany zay sy manana fahavalo ny za na ny antoko tsara tafiny fa ny fahantrana ihany ny fahavalonay ary ireo kandida hafa mpifaninana izy ireo fa sy fahavalonay koa ka izay ny zavatra tena hoe mba tianay ho ampitainy. Namafisin'iny koa fa mandalo fahasahiranana amin'ny fikirekeranana antota-taratasy ireo kandida hafa noho ny tsy fahatomombanina amin'ny asa ataon'ny fanjakana. Misy ihany fa indrindra ho an'ireo mpandrara zay moka mahasara nay reto sy mpandrara fa fonctionnaire zay retraité dia moramora nazahoan'le hoe le taratasy any amin'ny fisika
fa ny sasany sady manao politika izy sady mandrara iny dia somary misimisy fahasarotany ihany le tika resaka ame fiscalité ame fisc ty no misimisy problème any ny sasany dia eo koa moa le resaka vola koa metimety misy sponsor misoka angambany manay moa zany efa vita zay dia voniny hiatrika an'io voniny zay hiatrika ny élection mato zay efa nanatitra ny dossier ty zay oa fa nio magnela be be fa aza fangaro kosa ny oeraoera izy am'le hoe izy ny manambola izy ny sy manambola fa zay matetiky misy ny problème zay hoe ana fa de vay de voniny ampiasa koa zay tsaika efa ampiseho zay tsaika efanay hitaka io amin'ny débat hita amin'ny débat de hitanareo ihany izy moa ny tena mendrika tokony hitondra an'ity firenena ity izy ny manatraika efa manana niveau intellectuel tsy hevina trano fa nidaty ny fahaenina ny volana septambra avavizao amin'ny 9 no farafandraisin'ireo antotan-taratasy firotsahako fitehina ho an'ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoam-pirenena ity tsy nahitana peta-drindrina mahakasika ny lisitrireo mpifidy avy amin'ny seny iny akamaroan'ireo fokotany tao Antsirabe androany raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ireo mpirapokotany mazava araka izany fa maro ireo tsy fanarahan-dalàna izay ataon'ny seny amin'izao fotoana mahakasika ity lisitry ny mpifidy ity vavaona angony Andrinirina Radrianarso kolo Antsirabe. Anisany andrasan'ireo olo-pirenena maro izay navoasoratra ny anarany tao anatin'ny listim-pifidianana nasy-panovana izay nataony seny iny fametahana izany eny anivon'ireo mpirapokotany tsirairay avy araka ny lalàna sy ny tety andro nomena. Tsy karitra nefa nandritra fanadihadiana izay ataonay mpanao gazety teny anivon'ireo mpirapokotany maromaro teto Antsirabe atao anatin'ny distrikana Antsirabe voalohany fa tsy mbola misy ny peta-drindrina na ny fametahana ny lisitrireo mpifidy izay voasoratra anarana tao anatin'ny listim-pifidianana avy amin'ny seny ary tsy mbola nara izany ihany koa ireo mpirapokotany 10 mahery atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe raha ny fanazavana azo avy amin'ireo lehibe pokotany. Raha ny tety andro ny menanay hoe tokony hiverenany izany lisitra définitif izany dia tsy mbola tonga eto am-pialantananay ary somary efa misy olona vitsivitsy ihany no manontany hoe anamarina ny ray ilay anarana ny fanotsindra izay natao kanefa dia tsy mbola misy azonay ambara satria tsy araka loatra ilay calendrier no menanay fa hatramin'izao aloha amin'ny vaninandro androany dia mbola tsy tonga eto am-pialantananay ka inona moa no afisena amin'izany sy ampijerevana an'ireo olona izay liana tokoa hijery ny anarana hoe sanatria hoe verina amin'ilay disto ihany ve sa fambatenana izy tokoa izy ina fa tsy dia ny fokotany avaratsena rehetra fa rehetrarehetra ihany mbola tsy miverina le boky fa rehefa verina io any amin'ny matetika any amin'ny arrondissement any amin'ny boriboritany no andraisana azy dia fokotany rehetra ndray mandray andray izy mbola tsy tonga ety aloha le lista hatramin'izao fa mbola miandry zany zay hatramin'izao hoe oviana ny mety ho tonga ny fifandraisana moa tsy maintsy milaza vaovao foana zareo rehefa misy fa hatreto aloha zany mbola tsy miantso anay zareo ny tena maro zay mihitsy zany tena izy mbola tsy tonga dia mbola tsy mipetaka raha loharany vaovao azo avy eo anivon'ny seny eto vakinankaratra nefa izay tsy nahazahoana valiteny avy amin'ireo tompon'andraikitra mahakasika ny tsy fametahana ny lisitrireo mpifidy eny anivon'ireo mpirapokotany eto vakinankaratra ireo dia fantatra fa efa ao anatin'ny fanotontana ny carte électorale amin'izao fotoana izao izy ireo petraka ny fanontaniana azavaiza araka izany ny fanarahan-dalàna izay ataony seny mahakasika ity listim-pifidianana ity tsy mbola fantatra aloha hatreto araka izany ny andro ipetahana ireo peta-drindrina ahitana ny lisitrireo mpifidy eny anivon'ireo fokotany eto Antsirabe ireo ary tsapa sy mazava izao ny tsy famatoran'ny seny indrindra fa ireo tsy fanarahan-dalàna marobe izay tranga amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'izay tranga any amin'ny faritra vakinankaratra izay hatrany dia tsy mbola nahitana peta-drindrina momba ny fifidianana eny amin'ireo mpirapokotany ao Mahajanga hatreto tsy mbola misy ihany koa ny toromarika voarain'ireo sefokotany amin'izao volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana izao raha ny fanadihadiana nataony Anja Robert kolo Mahajanga. Mbola tsy misy toromarika hatreto voarain'ireo lehibe ny fokotany eto Mahajanga amin'izao 2 volana mahery tsy hatongava ny fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara izao. Tsy mbola niverina eny anivon'ny fokotany ihany koa ny lisitry ny mpifidy izay nofaranana tanteraka tamin'ny 20 ny volana Jolay teo. Tsy mbola ahitana peta-drindrina momba ny fifidianana mihitsy aza eny amin'ireo fokotany sasany. Raha ny tena marina dia mbola tsisy mahakasika ny listim-pifidianana na ny toromarika rehetra moa zany mahakasika an'izay mbola tsy voarainay aty anivon'ny fokotany fa miandry izay satria araka mifantatra moa reny efa nisy ny fametrahana candidature any anivon'ny Antananarivo any fa ny eto kosa mahakasika an'izay mbola tsisy mihitsy iny na nijeren'olona zany hoe ao anatiny ve ny anarana efa nisy ihany teo aloha fa efa voasotona tany moa tamin'ireny hoe soratana anarana indray averina ty indray ny listim-pifidianana fa mitreto moa zany
dia listy mpifidianana definitiva zany a mbola tsy tonga eto aminay a mandrakityny androany raha ny fantatra amin'izao efa miroso amin'ny fanotana ny karatry ny mpifidy manerana ny nosy ny seni tsy ara-dalàna nefa izany satria mbola tsy tazana mipetaka eny amin'ireo fokontany ny isan'ireo bureau fandatsaham-bato toy izany ihany koa ny isan'ny mpifidy voalaza ny lalàna trany anefa fa raha miroso amin'ny fanotana karatry ny mpifidy io ny seni dia tokony anaraka ny lalàna mifeny fifidianana raha toaka miroso hatrany amin'ny odingana io nefa ny seni dia azo sokajiana ho fandikan-dalàna tanteraka ajantsika atreo ny mahakasika ny fividianana sy ny manodidina izay fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika dia raha ny tany marika ofisialy ny ariva teo medaly volamena misa 750 no azon'ny Madagasikara amin'ny lalon'ny nosy andiany faraika ambin'ny folo mitotaly 20 amin'ny zato ny medaly azon'ny atleta malagasy izay mbola mitazona hatrany ny larana voalohany. Ny faran'androany ny fifaninanana ho an'ny taranja fibatana fonjam-by na ny haltérophilie atao anatin'ny lalaon'ny nosy andiany faraika ambin'ny folo natao teto Madagasikara. Voalohany tao anatin'ny firenena 7 nandray anjara i Madagasikara. Nazo medaly mitotaly 950, medaly volamena 430, volafotsy 20 ary alimo 10. Voalohany amin'ny fédération na misa 720 nandray anjara teto ny taranja fibatana fonjam-by ary isan'ny nandrombaka medaly volamena maro indrindra. Ezaka goavana ny vita hoy Arnelina Randriamanarivo, filohan'ny fédération na malagasy ny taranja fibatana fonjam-by. Ny farana ihany koa ny fifaninanana teo amin'ny taranja taekwondo ho an'ny lalaon'ny nosy andiany faraika ambin'ny folo. Tratra ny tanjona hoy Ramanantsoa Christian, filohan'ny fédération na nity taranja ity, satria nanao ny ezaka rehetra ny mpikatroka ary tsara fanomanantena ihany koa. Raha ny vokatra, nahazo medaly volamena 3 volafotsy 7 ary alimo 3 isika teto Madagasikara, izay voalohany amin'ity taranja ity ho an'ny firenena 7 nandray anjara. Efa manomantena amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena izy ireo ankehitriny ary ho amafisina ny Georgie sy ny Pomsey izay nahazoantsika medaly volamena tamin'ity lalaon'ny nosy teto amintsika ity. Tapitra tanteraka ny fifaninanana eo amin'ny taranja judo ho an'ny lalaon'ny nosy izay isika mpapetrano ny andiany faraika ambin'ny folo izay ahitana ny karazam-panatanjahantena 7 ifaninanana. Vokatra azo ny Madagasikara tamin'ny medaly 4 medaly volamena, 9 medaly volafotsy ary 5 medaly alimo. Ny fifaninanana amin'ny lalaon'ny nosy no vita fa itony ady ho an'ny fiadiana ho tompon-daka eran-tany izay atao an'i Hongrie amin'ny volana ho avy io, hoy ny filohan'ny fédération na malagasy ny taranja judo, tanjona ny andrompahana medaly volamena. Tsara fanombohana ny taranja tolona malagasy eo amin'ny fifaninanana ny lalaon'ny nosy andiany faraika ambin'ny folo ary tsara fanomanantena, hoy ny filohan'ny fédération na ny taranja tolona malagasy satria nandrombaka medaly volamena 4, volafotsy 3 ary alimo 1 ireo mpikatroka malagasy eo amin'ny sokajy vehivavy. Ny aiky ny avo teknika atsika, hoy ny filohan'ny fédération, ireo firenena nandray anjara rehetra. Amin'izao ora itenenana izao mbola miady medaly 10 ny lehilahy fa tsy fantatra izay ho lokony ny medaly ho azo ny malagasy amin'izany. Ny toy androany tena amin'ny kianjana laroby ny taranja atletisme ary medaly volamena 2, volafotsy 3 ary alimo 3 no azon'ny Madagasikara. I Sidonie Fiadanantsony nahazo ny medaly volamena voalohany ho an'ny anio tamin'ny 100 metatra misy fefy vehivavy tao anatin'ny 13 sekondra sy 14 apahazatony. Ilay Réunionnaise Esther Condé no faharoa nahazo medaly volafotsy ary Ravilolo Mianta Estela no fahatelo nahazo medaly alimo. Tsy isanandro ny opportunité zay isian'ny compétition eto Madagasikara fa aingany mba ty compétition ty zany mba hitavana ny malagasy rehetrarehetra ny atleta sy toy ny atletisme satria efa ela be ny nanaovana tsinitsinina ny atletisme na dia satria maro miteny tsisy performance sy ny tariny dia mba zay atletisme zany mba manaprofo sy ny atleta rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra zany manaprofo hoe manana maizanay zay azay mijoro foana na hoeza na hoeza. Ity Matahinjanahary no nahazo medaly volamena faharoa tamin'ny 500 metatra tamin'ny feptaona 4 minitra sy 3 sekondra ary 2 apahazatony. Mbola malagasy ihany no faharoa nahazo ny medaly volafotsy tamin'ny alalan'ny Rakotondray ny Herniaina ary ilay Mauriciana na Donkoun Mohamad no fahatelo nahazo ny medaly alimo. Tsika matony ady dia efa vonina nanomana mafy tsika na dia tsy nasiana le 3 mm satria tsy maintsy nivadika spécialité na le 1005.
tena faly réalisé ny tanjona de faly tena faly. Misy 5000 mètres amin'ny dimanche samedi. Zay tena mirahalahy izay mirahalahy dia miampy raha mpanao 10 000. Teo amin'ny 10 metatra misy fefy lehilahy kosa indray dia medaly alimy no azontsika malagasy tamin'ny alalan'izy Elas Victor. Raha ilay Mahoré Raphaël Mohamed no voalohany nahazo ny medaly volamena tao anatiny 13 sekonda sy 7.90 apahazatony, ary ilay Mauricianina Désiré Jean Pascal no faharoa nahazo ny medaly volafotsy. Ho an'ny 500 metatra vehivavy dia medaly volafotsy no azon'ilay malagasy Rasily Nirina tsy adino, raha toka ilay réunionnaise Emma Metro no voalohany nahazo ny medaly volamena tao anatin'ny feptaona 4 minitra sy 12 sekonda ary 5 apahazatony. Mbola ilay réunionnaise Justine Chagnon ihany koa no fahatelo nahazo ny medaly alimo. Teo amin'ny 500 metatra diantongotra vehivavy indray dia medaly volafotsy no azon'ny malagasy tamin'ny alalan'ny Lucie Raharmirisa. Raha ilay Mauricianina Maninkione Priska no voalohany nahazo ny medaly volamena ary ilay réunionnaise Dominique Gomez no fahatelo nahazo ny medaly alimo. Ankoatra ireo dia medaly alimo no azon'ny Rambotsara Volazandry tamin'ny triple saut vehivavy. Mbola itoram-pitso ny taranja atletisme iny amin'ny kianjana Alarbiany. Ho an'ny taranja tennis dia lalao famaranana roa no nandraisan'ny Madagasikara anjara ho an'ny anio ary fiadina ny medaly alimo misy 2. Ny lalao famaranana voalohany dia fionana teo amin'ny Tokiranaivo sy ilay réunionnais Florent Bax amin'ny sokajy olotokana lehilahy. Niady dia niady ity fionana ity ary naharitra ora 3 sasany. Ilay réunionnais Florent Bax no nahazo ny seta voalohany tamin'ny isa 7-5. Nanarina itoky ka nahazo ny seta faharoa 9-4. Niadivana ny seta fahatelo farany ka rehefa 9-9 ny isa dia niditra tamin'ny tie-break ary tamin'io no nivoan'ilay réunionnais ho mpandresy tamin'ny isa 7-5. Medaly volafotsy no izany no azon'ny Toky Ranaivo. En vrai, j'ai tout donné aujourd'hui. Ça s'est joué sur quelques points. 1-2 points au premier set et dans le dans le tie-break du 3e set. C'est pour ça qu'il a pu gagner aujourd'hui. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le tennis et on essaie de s'entraîner plus dur et la prochaine fois. Teo amin'izay sokajy olotokana lehilahy izay ihany dia niady medaly alimo ihany koa Luka Andriamasilalao izay niona tamin'ilay Mauricianina Christopher Foxcoe. Nivoaka mpandresy tamin'ny 7-8 Ilika teto ary nahazo medaly alimo. Niady izay medaly alimo izay ihany koa Imity Voavy ho an'ny sokajy olotokana vehivavy ary niona tamin'ilay Mauricianina Lennon Zara. Nivoaka mpandresy tamin'ny 7-8 Imity ary nahazo ny medaly alimo. Lalao famaranana nandraisan'ny Akomba Anjara ihany koa ny teo amin'ny sokajy olotokana vehivavy izay niona ny Mialy Ranaivo sy ilay réunionnaise Pauline Payette. Nandrobaka ny medaly volamena i Mialy teto raha nandresy ilay réunionnaise tamin'ny 7-8. Raha nivokatra amin'ny ankapobeny mitana ny larana voalohany hatrany ny atleta malagasy miatrika ny lalaon'ny nosy andeha ny faraka 10. Mitotaly 20 indray ny medaly azo ny atleta malagasy raha ny antotanisa voaray ny ariva teo ka 7-70 ny medaly volamena, 2-70 medaly volafotsy ary 7-50 medaly alimo. Eo amin'ny larana faharoa kosa i Maurice izay nahazo medaly misy 7-70. Eo amin'ny larana fahatelo no misy ny La Réunion izay manana medaly misy 7-50. Larana fahaefatra i Seychelles nahazo medaly 7-70. Manaraka azy larana fahadimy i Maldives izay nahazo medaly misy 8-20. Larana fahaenina i Mayotte nahazo medaly misy 12 ary fahafito i Comore nahazo medaly misy 20. Anatanteraka lalaon'ny nosy amin'ny fomba hafakely ny fitalevam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena any amin'ny faritra Atsimo andrefana mandritra ny 5 andro. Ireo tanora any an-toerana ihany no hisarotra sy hitondra ny anaran'ny ireo nosy mandray anjara amin'izao lalaon'ny nosy atao amin'ny tsisy ranomasimbe indiana ty izao. Fanadihadiny Espérance Massonette Kolo Toliara.
Tsy diso anjara amin'izao fiatrehana ny lalaony nosy izao ny tanora ato amin'ny faritra Atsimandrefana. Nanapa-kevitra ry zareo avy ao amin'ny fitalehavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena fa hikarakara lalaony nosy amin'ny endriny miavaka ato amin'ny faritra. Raha tanterahana eto Madagasikara ny lalaony nosy andeny faraika amin'ny folo dia ao amin'ny renivohitry Madagasikara manaovana an'izay lanao ao anatin'ny taranja 7 zay. Ny tanora ny Toliara raha ara-panatanjahantena dia betsaka ny taranja izay ananany fahaizana tokoa ka mieritreritra ary nanao fangatahana hanaovana an'izay saritsariny ny lalaony nosy aty Toliara zay. Ka ny salorana ny anaran'ireo nosy enina manodidina aty amin'ny ranomasimbe indiana zay. Tiezahana hatao mitovy amin'ny lalaony nosy tena izy ity lalao ity raha ny fanazavana. Eny na dia tsy ho vita daholo aza ireo taranja rehetra andraisana anjara amin'izao lalaony nosy izao. Mifanaraka amin'izay tokoa satria na ny mpitsara na ny mpilalao na ny anaran'ny nosy dia nosy izay mandray anjara amin'ny taranja handball no nisalovan'ireo ekipa club izay eto Toliara hanao an'izay. Nahitatsika teo fa misy ihany koa ny flamme olympique izay Jeux des Îles atao eto Toliara. Nisafidy taranja telo ihany moa zany fa ho hita ny tratra moa zany dia ny taranja handball satria ny taranja 7 dia tsy ho tratra ao anatin'izay 10 andro zay. Mitovy amin'ny tokony azon'ny mpilalao lalaony nosy ihany koa, misy ny médaille d'or, misy ny médaille d'argent, misy ny médaille de bronze. Ny voalohany faharoa fahatelo dia misalotra an'izay médaille izay. Ny talata 7 aogositra lasa teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izany ka ny lalao handball izay nahazoan'ny faritra Atsimandrefana ny championnat de Madagascar tao anatin'ny 2 taona misesy dia ny 2022 sy 2023 raha tsy hivina no nanomboana azy. Lafim-baovao hafa dia ampitritra ny fefoloha ary koa ina iteraka firodanan'ny tanàna ireo mponandota-penaka faharoa monina manamorona ny rano Nikup ny fakana fasika ataona andian'olona eny an-toerana. Ireto farany izay mitaky ny anesorana sy amindrana toerana ireo pakafasika any amin'ny toeraka fa Daniela Minarso. Aina itera-doza ho an'ireo mponandota-penaka faharoa monina manamorona ny rano Nikup ny fakan'ireo andian'olona fasika eny an-toerana raha ny fitarainana voaray. Voalohany indrindra aloha dia potika le fiarina amin'le fanaovana biriky. Izay ny olana voalohany satria nalaina tsy mihery ohatra manao volon-kotompony fotsiny zareo pakafasika. Faharoa amin'le fangalana le fasika dia mitiraka olana be satria akaiky tanàna le izy, mitiraka loza mahatsiravina resaka. Raha ho an'ny vahiny zany zao milomanomano eny dia tsy maintsy rendrika, tsy maintsy noyer satria tsy fantany hoe rano marivy ve ty sa lalina, ary io lalina io ny alalin'io rano profondeuran'io tsy latsaka ny 3 mètres. Manoloana izany, mitaky ny anesorana sy amindrana toerana ireo pakafasika ireo, lavitra ny tanàna ho fiarovana ny tanànan'izy ireo amin'ny mety ho fihotsan'ny tany ka ampirodana avy hatrany ny tanàna ireto mponandota-penaka faharoa ireto. Le izy zany marina hoe fikaramany le izy mampalahelo ry zareo. Afaka omena tany amanjarany izy zany fa mba tsy manakaiky tanàna. Izay ny fangatahanay fotsiny sa mifampivelona fa raha mba eto ampovoan-tanàna ty misy anay ty ohatra ny nosy kely dia mba omena zany ry zareo, omena toerana hoe any amin'izay tsy misy tanàna izy mba makafasika fa tsy eto manakaiky tanàna satria ao zao ny tranonay vao 2 taona ny vita nefa mitsitra tena mitsitra dia efa anankidimy mitsitra ao amin'ny tranonay. Nenay zany ny angatahanay fotsiny dia hoe ny elany manodidina ty tanànanay ity satria raha mponety 4 mahery tokantrano eo amin'ny 700 tafo izahay tafo dia eo zany tena tahoranay indrindra dia mangataka izahay ny elany eto fotsiny satria efa nisy fepetra ihany raisy fitondram-panjakana hoe tsy azo akana fasika ny tanàna
fa nefa zareo tena nini manao zao zany zala ohatr'izao izy a dia efa feno ao dia raha 3 lahy zareo mitona 5 lakana fotsiny isan'andro efa 5 lakana zay. Ankilany tsaradrary no ireo pakafasika ny fanesorana azy ireo eny an-toerana no ireto farany izay nividy tany tahaka ireo mpanao brika ihany koa afahana izy ireo makafasika eny an-toerana. Ny fakana fasika izay fitadiavam-bola amelomany ankohonany amin'izao andro sarotra izao raha ny fanazavana. Teto zao zay vidy tany ray tapitrisa vidin'le tany vidinay. Mizara 3 lahy zay tany zay. Kanefa raha tena manolo zay ho vidinay ty dia ireo olo ireo nefa tsy ameanay. Nefa teneniko tsara aminareo fa io tany anjarananay io a tany tsisy kadasitra io. Tsisy avany amin'ny apipa io fa tamin'ny mpanjakana io. Tsy manana zo zay akafasika amin'iny. Malahelo nefa mifonay a ho anao daholo zany ny tany rehetrarehetra iny a dia hoentinao any amin'ny fokotany zay avy eo. Rary ny ve zany. Aiza zany vady aman-dranakay ny velona. Ka io mba angatanay ampitondra fandrakana mio laloha koa mipakafasika. Fa tsy ny eo ambony foana mahazo laloha. Ampiseho ovy zay manana kadasitra amin'iny tany rehetrarehetra iny ary iny ampivoanoana iny. Tsy ivana efa nisy ny fidinany fotony natao nisy olo tena pokon'olona nandritra izay 3 volana latsaka nisy ny fakana fasika izay tena toerana saingy tsy nahita mbokany izany raha ny fanazavana. Androany niverina nanao fanentanana teny an-toerana indray ity farany ary namerina nanao antsoavy ialany ireo pakafasika ina iteradoza ho an'ny tanàna ireo. Fa ny totetsy Hivato sy Ambatolampy tsy mahafotsy indray androany nietsika fivarotana fitaovam-pianarana tamin'ny vidiny mirary izay etsika karakarain'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga isa-taona. Ray aman-dreny maro no nisitraka izany teny an-toerana no ity etsika ity izay natao hanamavanana ny fahasahiranana ny ray aman-dreny mampiana-janaka indrindra amin'izao akatoko ny fidirany mpianatra izao. Ito eny Ambomanga kely ho an'ny rahampitso alakamisy ity etsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny VMMM ity raha eny Ambomanambola kosa ho an'ny Zoma. Amin'ny miresaka avy any ivelany any Gabon ny afara tamin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika putschista omaly ny famoahana ny voka-pifidianana filoham-pirenena izay nahalany indray ny filoha gabonais Ali Bongo Ondimba tamin'ny salanisa 420 faingo 420 isanjato mandafa 3 ho an'ny filoha gabonais ity ary efa nitondra nandritra ny 420 taona ny firenena gabonais ny tenany antony nanafoanan'ireo tafika gabonais ny fifidianana filoham-pirenena natao ny 20 aogositra lasa teo tamin'ny valim-pifidianana nivoaka omaly. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. Taorian'ny famoahany tompony andraikitra misahana ny fifidianana ny valim-pifidianana filoham-pirenena omaliana natao Gabon nanao fanambarana vetrany tamin'ny fahita lavitra gabonaise ny tafika gabonais nabarany tamin'izany fa foana ny fifidianana filoham-pirenena izay natao tao Gabon ny 20 ny volana aogositra lasa teo. Foana manaraka izany ihany koa ilay valim-pifidianana nivoaka omaly izay nalany indray ny filoha Ali Bongo Ondimba izay efa nitondra ny firenena gabonais nandritra ny 420 taona tamin'ny salanisa 420 faingo 420 isanjato raha toka 30 isanjato kosa ny salanisa azo nilay mpifaninana amin'ny Albert Ondosa. Ankoatra izay mikatona avokoa ireo sistan'ny Gabon mitsahatra amin'ny asan'ireo androm-panjakana rehetra ny toerana ho hiatrany ny fanambarana nataony ireto farany. Raha tsy ivana vondry tafika manodidina 12 eo ireto miantso ny fanafoanana ilay fifidianana filoham-pirenena sy ny valim-pifidianana nivoaka omaly ireto. Ireto farany izay ahitana mpitandro filaminana avy amin'ny polisy, miaramila, mpiambina ny fiadidiana ny Repoblika Gabonais. Ankilany no tanan'ireto tafika Gabonais miakatra ny fitondrana ireto ao amin'ny trano fonenany ary arahany izy ireo maso akaiky amin'izao fotoana ity filoha Gabonais Ali Bongo ity. Olona maromaro ihany koa no samboriny reto farany noho ny raharaha fandikan-dalàna maro teo amin'ny firenena Gabonais. Isan'izany ohatra ny fanaovana sy ny osika ny filohan'ny Repoblika, ny raharaha kolikoly sy ny maro hafa. Ny fampahalalam-baovao akasitrany ianao tany tokantrano-tany naharitra nijery izay teo amin'ny ora iray latsaka kely izay. Raha pitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao. Mandra-piona tompoko.
Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Nivava. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.